toetry ny andro ke izany nahazo famitandremana amin'ny loko maitso hitampolo sy pani. Fanohanana maika ny asa fanarenana sy fanampiny ireo mponina trabony mila vola mihoatra ny 370 tapitrisa dolara ny fanjakana malagasy. Tiky Madagasikara, tonga Tomasina sy Anjo Zorobe ireo fanampiny. Tonga soa indray anao tombo kilasy tombavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny tsy aliny sabotsy 17 febroary 2024 ity.